Nisy ahoana tranga mampalahelo moa tany Amboangy be Sambava raha araka ny vaovao fantatra moa dia lehilahy iray mipetra-drery no mahay kila tao an-tranony. Ny sabotsy lasa teo no hita faty kilany afo vokatry ny firehetany tranony ity lehilahy izay 17 taona ity tany Amboangy be Sambava. Mipetra-drery izy ary mampiasa ireny jiro kapoka ireny. Mandeha moa ny vinavina sy ny kajikajy mikasika an'ity firehetana ity ary mety avy amin'io izy mampiasa jiro kapoka io no niteraka ny firehetany tranony falafa. Isanandro moa dia betsaka foana ny zavatra izay zaraintsika fa mialohany hidirantsika amin'izany fizarana izany dia mbola entanina toeny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne atsika ary asoza amin'ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abone vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboka atsika indray amin'ny resaka zavakanto sy ny mpanao kanto malaza moa ity vaovao anankiray izay ho resantsika ity. Nandritra ny fotoana lavalava moa izay dia efa niparitaka tao anatin'ny tambanjotrany sosialy ny dokam-barotra mikasika ny fankalazana ny 5 taona ny tarika Rabosa ary hatao eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina moa izany. Indro moa tonga ny fotoana feno Rabosa ny Palais des Sports na dia teo aza ny fitsenana Barea. Araka izay efa noresantsika teo moa dia tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina no ny fanome fotoana ny tarika Rabosa sy ny mpankafy azy niaraka nankalaza ny 5 taona ny tarika. Ny fanontona tamin'ny fitsenana ny Barea moa io fampisehoana izay nataon'ny Rabosa io na dia teo aza izany zavatra izany dia feno foana ilay toerana izao no manapirofo fa mbola manana ny lazana izany Rabosa izany ary ny hira miteny ny hira manandanja dia tsy ho fatalaza na oviana ary tsy tontany hoe tsy ho vasoka ny vao hoy ireo mpankafy azy raha naneho ny hevitra ny tao anatin'ny tambanjotrany sosialy. Ilay mpanakanto Goaikantitra, ilay mpanakanto Zoky Matianina ary manana ny mahizy azy hela ny atezana tao anatin'ny mozika kalavavolo dia ny aiky ny fampisehoana izay nataon'ny Rabosa ary ny tonga arahaba ho mampirariantsoa ihany koa. Iza moa tsy mahafantatra izany mpanakanto Rosy izany manana ny lazany na ao antanindrazana na ity ivelany dia ny aiky ity fampisehoana izay nataon'ny Rabosa ity. Tsotra no sady fo moa ny hafatra izay nomeny Rosy ho an'ny mpanakanto Rabosa arabaina lesy Rabosa Anjila Popo Mahery na tontosa soa mantsara iny seho androany iny pro ary tena feno ary avorazana be iny fampisehoana iny mozika tendren'olombelona izany mozika izany hoy ny hafatra izay nambaran'ny Rosy izay mentefa any amin'ny mpanakanto Rabosa. Rehefa voaresadresaka atsika moa ny mikasika aniny fampisehoana izay nataon'ny mpanakanto Rabosa iny ndeha ary sika hiresaka kely ny mikasika ny fitsenana ny ekipam-pirenena Barea ny andro omaly. Nanome fampanantenana ho an'ny ekipa Barea moa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ho tolorana vila tsirairay ny Barea hoy ny filoha Rajoelina. Trano vila tsirairay avy no fanomezana azo ny ireo 3 lahy ny mpilalao sy ny mpanazatra roro avy amin'ny fitondram-panjakana. Vokatry ny zavabitany izy ireo tamin'ny tsanina 2024 no antony anolorana izany vila tsirairay izany. Nampanantena moa ity Andriamatoa filohan'ny Repoblika ity ny hoe amin'ny herinandro ihany dia atomboka ny fanambarana izany hoy izy hatrany raha nanome teny fampanantenana ho an'ireo ekipam-pirenena malagasy izay miisa 3 lahy. Mba miezaka tsy manao misaotra president moa ny vahoaka malagasy iray manontolo fa noho ny ezaka sy ny zavatra tsara izay ataony ity Andriamatoa filoha ity dia tsy hainy tsy hisaotra ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filoha Andry Rajoelina. Ny malagasy raha teo moa dia nampianarina ilay tsenjery manao hoe mahaiza misaotra raha misy manome ny zavatra ho anao kingany teny hoe misaotra tompoko. Nohon' izany dia merci president satria nanome vila 3 be zao ho an'ny ireo ekipam-pirenena malagasy izay ny tonga firaisampo sy hafaliana ho an'ny malagasy ray manontolo ho an'ny malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy. Merci president satria ianao dia teo foana ho an'ny Barea ary eo foana ho an'ny Barea ary izahay dia mino marimarina kokoa fa hoe foana ianao ho an'ny Barea de Madagasikara. Mankasitraka president. Merci president Andry Nirina Rajoelina.
Barea hatrano moa no resantsika, barea hatrano no asiantsika resaka. Ity mpilalao ao amin'ny Fosa Junior ity moa dia nilazany hoe miisa 5 ny kluba vahiny izay mikasa haka ahy hoy Nicolas izay mpilalao ao amin'ny Fosa Junior. Taoriany atrehana ny tranona dia maro ireo kluba no niresaka tamiko hoy Nicolas, misy 5 izy ireo, 5 mbola hodinina izay manome tolotra tsara. Ny president kluba no manapaka izany hoy ity mpilalao ny Fosa Junior ity raha nilazany mikasika olona izay haka azy. Raha araka ny nambarany international malagasy ndray dia hifindra hilalao an Algerie ilalaina noho ny zavabitany tamin'ny tranona 424 dia nisy kluba de an Algeria naka an lalaina na ijaina. Ilalaina dia izay nilahatra tamin'ny ilay Marokanina Mairie tamin'ny filaharan ireo na vita tolotra betsaka indrindra 3 nandritra ny tranona. Andrasana kosa ny fanambarana ataon'ny kluba CFF makasika ny kluba hifindrany sy ny andininy makasika izany. Fa ny fantatra lohatreto dia hifindra hilalao an Algerie ilalaina. Niresaka ny mikasika ny baolina kitra sy ny tranona 424 foana moa isika zay tao anatin'ny andro vitsivitsy, fa raha araka ny kronikan'ny Johar Voajanahary kosa dia nivalina ho tantara sahady iny tranona iny. Miverina ny andavanandro ny olona, mampiditra mpianatra, mitady vola ary mitady asa, miatrika amboteiazy, miatrika delestazy mansakarano ary miatrika ny tsy fandriampahalemana, manomboka mangingina ny toeram-pialan-tsasatra, mieno kabary politika, dortanety sy ny sisa izay tsara ho voatanisa hoy ny Johary. Inona koa ny manaraka? Vita sahady ny nampiray fo dia ny Barea, hita fa nitady anyreny ny olona mba hifaliana sy hanalana azy. Adino vetivety ny fahasahiranana fa dia raikitra indray ny gidragidram-piainany, fa dia misaotra ny Barea nanome revim-pifaliana kely ho an'ny gasy. Izay no vita, izay ny takatra ho ilay nahandro takatra atao ambony ny moraly dia ho lasantsika eo amin'ny manaraka hoy ny kronikan'ny Johar raha nilaza ny heviny mahakasika iny tranona 424 iny sy ny malagasy izay niray fo tanteraka noho ny fanohanana izany ekipam-pirenena izany. Zay ary no ela re tompoko vavy sy tompoko lahy, ny ela tsy maintsy ny diavina, ny ora izay tsy maintsy no lalovana mba hafahako ny zara ireny rehetra ireny amintsika rehetra ary mba nahafahanareo ihany koa ny heno ireo mandalo rehetra ao a Madagasikara no sy malala tanindrazana. Tsy valampatra loatra mo aho satria efa betsabetsaka ireo rehetra izay efa voalaza ka omeko firariantsoa kely ianareo mialohany hamaranantsika ity video ity. Barea dia miakara amin'ny avondrindra ary isika rehetra koa dia mazotoa manatanteraka ny adidy amanandraikitra hombatsika rehetrarehetra ny Andriamanitra Andriananahary. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia makasitraka anareo na vita ny heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.